Ezra, toko 7. Rehefa vita izany rehetra izany, dia nanantona ahy ireo mpanapaka ka niteny hoe: ny Israely sy ny mpisorona ary ny Levita dia tsy miavaka amin'ny olona tompon-tany, fa mbola manao ny fahavetavetan'ny Kananita, ny Hetita, ny Perizita, ny Jebosita, ny Amonita, ny Moabita, ny Ejiptianina ary ny Amorita ihany, satria efa nakavady ho azy sy ho an'ny zanany lahy tamin'ny zanakavaviny izy, ka zary miaroaro amin'ny olona tompon-tany ny taranaka masina. Eny, ny lehibe sy ny mpanapaka azy no nitari-dalana tamin'izany fahadisoana izany. Noho ny nandre izany zavatra izany aho, dia nandritra ny lambako sy ny akanjoko, sady nanongotra ny voloko sy ny volombavako, dia nipetraka tahaka ny torana aho. Nivory teo amiko izay rehetra nangovotra no ny tenin'Andriamanitra ny Israely ny amin'ny hadisoan'ny olona izay efa niverina avy tamin'ny fahababoana, ary mbola nipetraka tahaka ilay torana iny ihany aho hatramin'ny fotoanan'ny fanatitra hariva. Noho ny tamin'ny fotoanan'ny fanatitra hariva dia nody ny haiko ka nitsangana aho, sady nandritra ny lambako sy ny akanjoko indray. Avy eo dia nandohalika nanandratra ny tanako ho amin'ny Tompo Andriamanitra aho, ka niteny hoe: Andriamanitra, menatra sy mangahiahy aho raha miandrandra aminao. Ry Andriamanitra, fa efa nihamaro mihoatra ny lohanay ny elokay, ary ny fahotanay dia lehibe manakatra ny lanitra. Fa hatramin'ny andron'ny razanay ka mandrak'androany dia lehibe ny elokay. Ny elokay no nanolorana anay sy ny mpanjakanay ary ny mpisorona eo an-tanan'ny mpanjakan'ny tany hafa. Ho fatin-tsambatra sy ho babo ary voaroba sy angahiahy, tahaka ny amin'izao anio izao. Koa ankehitriny, vao mba niseho vetivety ny fahasoavana avy amin'ny Tompo Andriamanitray tamin'ny namelana anay ho ny sisa ny angana tamin'ny nanomezana anay toerana eo amin'ny fitoeran'ny masina, mba ho hazavain'Andriamanitray ny masonay ka omena famelombelomana kely amin'ny fahandevozanay izahay. Fahandevo izahay nefa tsy nafon'Andriamanitray, na dia tamin'ny fahandevozanay azy, fa nataony nahazo famindrapo eto imasin'ireo mpanjakan'ny Persia ihany, mba hanomezana anay famelombelomana, hananganana anay ny tranon'Andriamanitray sy hanamboaranay ny rava eo, ary hanomezana anay manda any Joda sy Jerosalema. Koa ankehitriny, ry Andriamanitray, inona no ho lazainay amin'izany? Fa efa nahafoy ny didinao izahay, dia ilay nampilazainao ny mpaminany mpanomponao hoe: ny tany izay idiranareo olovana dia tany maloto noho ny fahaloton'ny tompon-tany sy ny fahavetavetany izay efa nataony manenika azy noho ny fahalotony. Koa aza manome ny zanakareo vavy ho vadin'ny zanany lahy, na maka ny zanany vavy ho vadin'ny zanakareo lahy. Aza mitady izay hiadanana na izay ahasoa azy mandrakizay. Izay no hampahery anareo, ka hihinananareo ny soa avy amin'ny tany, ka hamelanareo izany ho lovan'ny taranakareo mandrakizay. Na dia efa nanjohanay azy izany rehetra izany, noho ny asa ratsinay sy ny fahadisoanay betsaka, dia tsy nampijalanay araka ny elokay ianao Andriamanitray, fa namelanay ho ny sisa afaka toy izao ihany. Fa raha nandika ny didinao indray izahay ka nifanambady amin'ireny olombetaveta ireny,
Ahoa tsy ho teritra aminay mandra-pahalany ritranay va ianao ka tsy sisa ho afaka akory? Ry Tompoandriamanitra ny Israely marina ianao. Matoa izahay ho any sisa niangana tahaka ny amin'izao anio izao. Indreto izahay eto anatrehanao miaraka amin'ny fahadisoanay. Kanefa noho izany ihany dia tsy mahajanona eto anatrehanao izahay.